Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vavambalala ny amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibe indray ny tena koa mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandaran'Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia miaraba antsika rehetrarehetra ary dia manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ihany koa. Ary ratrantso eto raha tonga eto anao androany raha vao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao tsy tonga fotsiny eto anao fa tena misy programan'Andriamanitra tia apetraka eo amin'ny fiainanao. Ary za manokana mino fa efa voninahitra zao ary misy feo any tian'Andriamanitra ho henonao, misy bizika tian'Andriamanitra henonao, misy hafatra tian'Andriamanitra henonao ka maretatra amin'ny farany. Ity ka fa ny fandarana raha mitovy lera aminay ianao dia mety anisan'ny fandarana faraparany renesinao ty ngamba eto amin'ny tambajotra serasera eto dia raiso ny tenin'Andriamanitra tsy ho fatiantoka akory ianao maharetatra amin'ny farany. Adin'ilay sasany hoe raha antsika eto dia adin'ilay sasany antenaiko fa adin'ilay sasany tena mpiakatra ny finoanao, adin'ilay sasany tena mpiakatra ny moralanao, anova ny fomba fisainanao tena hoe tena ampahery anao Alleluia. Ko dia maharetatra amin'ny farany dia tahiny Jesosy tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Tahiny tompo manokana raha latojo ny tonga voalohany teto androany. Raha latojo nitsotra nomenanao androany efa nomanina tato dia ny salama faraika amin'ny 70 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe amin'ny Jesosy ianao Jehovah no itokiko aoka tsy menatra mandrakizay vonjeo ny fahamarinanao ka afao atongolanao amiko ny sofinao ka vonjeo aoka ho vatona ampifonenanao atoniko mandrakariva ianao izay efa nandidy hamonjy faharambatoko sy batery fiarovanao ianao. Halleluia, amen. Raha itoky amin'ny Jehovah ianao raha latojo tsy homenatra mandrakizay, tsy ampijoro anao amin'ny kenatra mandrakizay Andriamanitra ombanao izy. Mijoro ambonin'ny vatolampy mihere ao ambanin'ny aram-bato fa fiarovanao anao Jehovah Andriamanitra raha latojo. Tahiny tompo raha latojo raha naraka azy Zamina kamaradin'i Jesosy, Lambavlina, Razana So Sylvie, Erikaraka, dia tahiny tompo Daniela, Andoandry, Fabiola, Erika, Itody Raonso, Yama, Marie Hortensine, Mina, tahiny Jesosy, Yama,
apôstôly love litina Perse Sava tonga soa Angelina Diamant soa meva nambiny Natsily Ambaramiel nambiny soa Macrine tonga soa Sandola Angelina Diamant soa meva Marijo Koda Léonie Sirina Rosemina taindry sosy I miaja Halleluia rahavavy miaja Jesosy mpandresy Jonathan Bartel tonga soa Bartel tsika rehetrarehetra Marie Hortensine taindry sosy I efa voarabako to daholo Razana Monique tonga soa Halleluia ilay nitojomijo zay tsodrano zay mahereza ombanao Andriamanitra tsy azo isalasalana ny amin'izany fa tena ombanao Andriamanitra ninona lalovanao Razana Monique Eliana tainy tompontsika menakavy tonga soa daholo maretatra amin'ny farany ifampahiretontsika androantsika araka amin'ny ranabavitsika andoandritsika ao anatin'ny vavaka fanombohana ranabavy andoandry tondratsika anaty vavaka fanombohana androany dia avetsika eny ten'Andriamanitra mahafinaritra be hoe tendralahintsika Jonathan dia vavaka ho an'ny firenena miaraka amin'ny ranabavy ainy zay ny programantsika eto androany andoarintsika tongotsika dia hivavaka metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra tahiny tompo Firana Rakoto Edith Charline tonga soa ianareo ndao ary mahereza hivavaka aloha tsika metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra dia avy eo mitony fandarantsika tahiny tompo ranabavy Andoandry anao ny fitenena Pasteur tahiny Jesosy tsika menakavy eo mbola hiaraka hivavaka tsika tompoko Jehovah Andriamanitra lehibe sady tsara ianao ary ny asanao eo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra dia tena mampite hidery isan'andro isa-minitra isa-tsegondra misaotra Jesosy noho izao tontolo andro nomenao anay androany izao fa tena feno ny hatsaranao misaotra fa mbola notantaninao izay menakavy reto ka mbola velonaina soma tsara ka tonga hidery ny anaranao eto indray amin'izao hariva mahafinaritra izao Jehovah Andriamanitra tianay loatra ianao ka tsy andrinay izao fotoana mamy arahana aminao izao mangataka aminao zahay mba tsy ho tapatapaka ny connexion ka ho vita hatramin'ny farany ity fandaharana vavaka fiambenana maminay ity tompo ireo izay maniry ny ho tonga eto tompo dia ianao mahitsy no hitantana ny dian'izy ireo ka ho tonga soma tsara eto indray ary iona am-pifaliana eto aminay eto indray aoka izao vavaka sy fotoana ataonay eto izao Jesosy dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny toriteny sy ny famelabelarana izay ataon'ny pasteur rehefa eo Jehovah Andriamanitra dia aoka Jehovah Andriamanitra mba tena ampitombo ny finoanay tsirairay avy ampahery anay ary tena hoe ho feno fanantenana ao aminao zahay menakavy Jehovah Andriamanitra raha vita eto ty vavaka fiambenana ity ka tena anatenanao zahay Jehovah Andriamanitra tompo angatahanay mba hitoetra eto aminay ny fanatrehanao ary ho voninahitry ny anaranao irery ihany an'izao vavaka ataonay eto izao dia misaotra Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanaovanay an'izao vavaka izao Alleluia Amen Alleluia makasitraka andranabavitsika andoandritsika ato anatin'izay vavaka matsiro izay metiny niaraka tamintsika teto izay mametrahana fotoana teo ampelantanan'Andriamanitra misaotra ranabavy dia tahin'ny tompo ianao dia mifanatera amin'ny ankonanao dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra Alleluia arabaina Koda Léonie Eliza Tsiala Kadaka Malala Felana Rakoto tahiny Jesosy ianareo izay mbola tsy voarava teo mahafinaritra be ilay mianao ilay vavaka nentin'ny ranabavy Andoandriva tonga dia vao manomboka dia misy toe-po be ao anatin'ilay izy mahafinaritra be mahereza ianao dia tahin'ny tompo dia andoharitsika to dia toizantsika tazomitsika izany toe-po voakasika amin'Andriamanitra zany dia andao ataontsika tira mahafinaritra be toe za Jesosy tsy angina satria tena betsaka ny zavatra nataonao rehefa misy zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia aza mba mety mangina zany dia raha izy akasitrao izy mba voninahitra izy dia tahin'ny tompo ndao ary enoiritsika anatin'ny terytytsika miomana amin'ny baiboly sy mankatoerana tsara dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ho entin-dralahintsika
Jonathan. Tainy tokoarintsika menofinaritra daholo ary. Tambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no am-pifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mahetaheta ny famarinana fa izy no vokisana. Sambatra ny miandra fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita n'Andriamanitra. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. You know
Alleloia. Isika rehetra mihitsy ny aliteny androany Jesosy tsy avelako andalo fotsiny ianao androany fa raha mba mety ianao dia mandrosoa amin'ny fiainako. Alleloia. Tompitsika rehetrarehetra aza velanao andalo fotsiny Jesosy aza velanao andalo fotsiny izao fotoana izao fa fotoana ahafahan'Andriamanitra mikasika anao. Ary raha tonga eto ianao androany dia ataovy izay kasihanao ihany koa ny lambany. Halleloia. Tsara le hira lenahy. Vehivavy anankiray efa tsy nisy herintsony fa nataovy izay kasi mety niaky kely ngeza isany kasika kely fotsiny lamban'i Jesosy. Efa tsy nanana hery aminana an Jesosy tsony izy. Nalefa ny tanana hoanina tsy hoaniny tanany dia voakasika ny lamban'i Jesosy dia sitrany izy. Halleloia. Raha tonga eto ianao androany aza tonga fotsiny aza matoritory fa zao ataovy izay ahakasihanao ny lambany dia anasitrana retinao izy amany olanao izy ho avy hamonjy anao izy ho tahiny tompany antsika mianakavy. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika tendralantsika Jonathan dia ao aorianan'ny toriteniny moa dia verina eto ihany mamelabelatra tahaka ny mahazatra. Fa zao filazana kely rapitso efa tenenina tsy haiko rehefa teneniko anareo moa fa dia ataontsika hoe misy tamin'ny herinandro tsika tamin'ny herin'ny zoma tsika tamin'ny zoma lasa teo tsika dia nisy an'ilay kilalao rapitso moa fotoanantsika ampatsivina manomboka amin'ny valora sasany izany hoe mandeha aloha ny fandarina misy andrata ilana mampiona dia tonga tokoa mitondra ny fandarana afaka fiambenana. Tamin'ny herinandro tsika nanao kilalao nafinaritra be ilay karazana ohatra question pour un champion kely tsotsotra nataontsika teto nentina nanantany antsika fanontaniana 5 dia tamin'iny moa dia isaorana an'Andriamanitra ary mbola miaraba azy fotsika dia raha latojo no namarina ny fanontaniana 5 izy rery namarina ny fanontaniana 5 tsisy diso na dia niandry ary zay hoe raha misy olona telo eo dia omena cadeau. Efa ity ny cadeau efa ity vita ity efa vita soma tsara ny clé USB an-dralatojo izay ho alefa ny Allemagne. Clé USB izay ny lokantsika tamin'ny heriny clé USB misy fandaharana izao vidéo antsika izao fandaharana afaka fiambenana. Ary nafinaritra fa nazaka teo amin'ny 50 teo raha tsy diso eo amin'ny 50 eo no tafiditra atao anatin'ity clé USB ity. Ina moa ilanan'izy ity? Ao aorianao tsy hisy tsony ny connexion na ao aorianao any amin'ny toerana tsy misy connexion ianao mety mandeha vacances nareo mianakavy mitondra ordinateur nareo dia manatsatoka an'ity dia afaka miverina mijery an'ireny fandarana taloha reny. Ny ankizy ato amin'ny groupe izay maharesy moa dia efa manana be dia be efa hatrany amin'ny 2019 2018 2020 2021 2022 fa misy foana voandro anaty clé daholo ny fandarantsika. Ny antony nanaovana an'izy dia tadidinareo tsara fa nisy fotoana ny fafahan'ny Facebook ny fandarantsika rehetra. Ary fantatrareo ihany koa fa ny compte Crado Akirato dia efa tamin'ny 6 décembre no ny fafahana bloqué ny Facebook be dia be zavatra veriny anatin'ny compte koany dia izay indrindra no anarotantsika hitazomana an'ireny atao anaty clé USB. Ity zany zao nahazo an'ity zao raha latojo efa manana BDB fa mbola miampy ity ndray zany efa le taty atoloteny taty arinina daholo hatramin'ny omaly. Ny androany tsy tafiditra tsony fa hatramin'ny omaly satria efa vita androany ilay clé. Dia rapitsotsika tsy misy aloha fa efa andraisantsika hoe andao ataontsika isa-tapabolina ilay satria manjary matetika be loatra le mandefa cadeau ary amin'ny heriny dia tsy ity ihany ny cadeau fa raha misy anankitelo nareo marina dia mety ataontsika tafiditra ihany ity fa misy ihany koa loka hafaraka andraisantsika le nampimeantsika tanaty fandarana maly misy zavatra ataontsika loka mba hampazotanareo anao le kilalao dia misy zavatra nareo vehivavy mandray sanjara mandritra ny herinandro io mianara baiboly mamakimaky baiboly fa fanontaniana 5 dia mety azahoanareo zavatra mahafinaritra be. Halleloia. Nanareo lehilahy ihany koa ary dia tahiny topatsika amin'ny heriny indray rapitsy tsy misy le fandarana fa ataontsika isa-tapabolana dia amin'ny heriny zany vao misy indray dia tahiny topatsika rehetrarehetra nafinaritra ny kilalao iny dia tahiny topo mazotoa mandray anjara. Halleloia. Ao aorianao nareo mety omena t-shirt izay mandresy omena clé USB omena manana zavatra vitsivitsy azo mba hifampizarana zay baiboly mena baiboly
mbola ataontsika anaty loka koa mena baiboly zay maharesy a dia zay tahiny tompo a enotony teny arytsika rahalahy Jonathan itorantsika ny ten'Andriamanitra vita ny tolotenina dia miverina eto ako a mamelabelatra ny ten'Andriamanitra ndao ary tahiny tompo rahalahy Jonathan anao ny fitenenana mahireza. Tahiny Jesosy pasteur a dia tahiny Jesosy koa tsika tsy rahay avy amin'izao alina manginy zao a faly be mihitsy a resaka soavana lehibe ho anahy no fahafahana hoe afaka mitondra ten'Andriamanitra ho antsika tsy rahay avy eto androany a dia amaka ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala dia zany teny zany dia hitantsika amin'ny Petera voalohany a Petera voalohany a toko 5 a ny 9 ka hatramin'ny 7. Petera voalohany a toko 5 a ny 9 ka hatramin'ny 7. Dia rehefa hitantsika ilay teny dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavanareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany toero izy ka miorena tsara ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjoa ny rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Izay indray ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'ity andro androany ity a tenin'Andriamanitra efa fahare matetika izy ity a fa mbola misy anto manokana indray matoa mbola averin'Andriamanitra amintsika izany teny izany androany. Dia ozy ilay ten'Andriamanitra hoe mahonona tena miambena. Ahoana moa ry havana malala zany hoe miambina izany olona anankiray miambina izany a dia tsy olona anankiray ao anatin'ny torimaso n'olona matory izany a tsy afaka ny andeha hiambina mihitsy. Raisintsika ohatra akaiky be zao a tsika zao raha ohatra ny hoe hiantso gardien gardien dia natao hiambina ny tanàna dia ny gardien zany a tsy olona andeha hoe amin'ny alina dia anomanana fandriana tena hoe tsara be fandriana tena hoe milamina tsara daholo ny koety sy ny dra mba hahafahany matory a hahafahany miala tsasatra tena hoe matory ampilaminana afaka manofy tsara izy. Tsy izay ny ilaivana gardien fa ny gardien dia olona anankiray a atao ifo hiambina ny tanàna anao izay tsy idiran'ny mpangalatra tsy idiran'ny favalo amin'ny tanàna fa hiaro an'izany tanàna izany. Olona anankiray mila mailo olona anankiray mila mivonona inona zavatra miseho eo. Dia tahaka an'izany koa ny tokony toetra antsika mihozy ny ten'Andriamanitra eto hoe miambena. Tsika senao zany a tian'Andriamanitra tsy olona anankiray ao anatin'ny torimaso olona varim-bariana olona mierikerika fa tian'Andriamanitra tsika senao tena hoe miambina mivonona amin'ny zavatra rehetra. Tena moa ry havana malala mampatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe mahonona tena miambena. Inona mampatonga ilay ten'Andriamanitra milaza an'izany dia vakintsika ny toyan'ilay teny teo dia efa io akaiky eo an'ilay ten'Andriamanitra dia efa milaza hoe fa ny devoly fahavanonareo a mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Ry havana malala tsy miteniteny fahatany ny ten'Andriamanitra matoa milaza hoe miambena nareo mpanompon'Andriamanitra tandrema tsara mame ohatra ny tsy mialina mihitsy izany ten'Andriamanitra satria ny fahavanantsika dia tsy izany fa ilay devoly ozy ny ten'Andriamanitra dia mierina tahaka ny liona mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Mampatahotra izany ry havana malala ny devoly a ary araka izany teny izany a tsy tonga ny devoly a amin'ny fifaliana ho antsika ary ny devoly tsy tonga ny devoly tsy hamindra fo amintsika mihitsy eo amin'ny fiainantsika hoe ty olona anankiray ty ohatra mampalaheloelo anay ny poziny na ohatrohatr'izao a fa aleo ty tsy ataontsika aleo ty tsy ho ravahintsika amin'ny fiainana fa ny devoly ozy ny ten'Andriamanitra teo tahaka ny liona mierina mitady izay harapany mitady ny fomba rehetra ny devoly a anao an'izay andavo ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra anao an'izay apotika ny fiainantsika ary tsy hoe zavatra kely any tsy hoe parti kely amin'ny fiainantsika any no mpitian'ny devoly tsy hoe miasa antsika ihany tsy hoe ny fiainam-pitiavanareo mivady ihany fa ny fiainantsika ray manontolo mihitsy ninino na fianarana na fiasana na fidiram-bola zay zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao izany mihitsy ny tadiavin'ny devoly mpitiana eo amin'ny fiainantsika ary indrindra moa ny ara-panahintsika izany ny tanjon'ny devoly. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny mpangalatra ozy izy dia tonga anapodika aran-dravo
fa zaho izy izy ny ten'Andriamanitra dia tonga anome fiainana ho antsika rehefa namalala. Androany zany ten'Andriamanitra zany dia tena hoe fitiavan'Andriamanitra zany teny zany matoa mbola mitodika ho antsika, mbola fitiavan'Andriamanitra zany teny zany matoa miverina amintsika hoe miambiny ianareo, aza varim-bariny ianareo, satria tian'Andriamanitra ny fiainantsika ilamy, tian'Andriamanitra ny fiainantsika ianao anatin'ilay fiadanana, ianao anatin'ilay fifaliana. Za rehefa namalala dia tena miteny antsika androany hoe matoa ny fiainanareo mivady, matoa ny ao tokantranonareo ao mbola milamy tahaka an'izao, mbola misy fifaliana, mbola misy tena hoe fiadanana no anatinareo tsirairay avy, na dia atao karana hoe mbola tsy mivavaka ny vadinareo, ny zanakareo dia noho ny aminao zany ranabaly, noho ny aminao zany rahalahy, matoa ny fiainanareo mbola tahaka an'izao dia ianao ilay mbola mijoro, ianao ilay mbola manao ny asan'Andriamanitra io, ianao ilay mbola mifikitra amin'Andriamanitra tena hoe mitady anazy io. Fa raha ianao tsy hoe mampatahotra anao fa ny ten'Andriamanitra milaza an'izany eto hoe raha ianao no mivaribariana, raha ianao no lavo dia anjaka eo amin'ny fiainantsika ny devoly ary nozy ny ten'Andriamanitra teo anapotika, andravo. Ndao ngentsika sy ianao amaky ten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Pitsara toko 220 dia ny andininy 20 no raisintsika. Pitsara 16 raisintsika, Pitsara 16 ny andininy 20 dia vakintsika ilay ten'Andriamanitra manao hoe dia ora vehivavy amely anao ny Filistina ary Samsona dia nifoha tamin'ny torimasina izy ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aloha ka nietsika ny tenako ka ny tsy fatany fa Jehovah efa niala taminy. Dia toy izantsika katraminy 20 dia nisambotra azy ny Filistina ka namodotra ny masiny dia nitondra azy nidina nakany Gaza ary namodotra azy tamin'ny gadravarana ary nitody vary tao an-trano famotorana izy. Amen. Tantara amin'ny Samsona izay efa tsy zoviana amintsika zany tantara zany ary efa fantatritsika zany efa tamin'ny nambola kely ary ny zazakely dia efa mahalala ny tantaran'ny Samsona zany. Fa Samsona ity dia lehilahy anankiray tena hoe mahery ary atao anatin'ny Baiboly raha vakintsika io Baiboly ray manontolo io tsy misy lehilahy mahery tahaka an'ity Samsona ity. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe lioany zany samasamahany tahaka mamono reny zanak'ondry reny. Efa ny lioany lehilahy anankifiry miady amin'izany Samsona zany fa tena hoe potipotehany Samsona ary vonoany Samsona anatin'ny minitra vitsy. Fa zao rehefa namalala teto lavo Samsona. Raha vitina moa ty ten'Andriamanitra ity dia misy vehivavy anankiray izay izay antsoina hoe Delila izay nandavo an'i Samsona amin'io vehivavy milaza an'ilay ten'Andriamanitra vakintsika io anankiray io vehivavy anankiray io nampatonga ny Samsona niala tamin'ny zanierany zany, tsy nanana ny zanierany zany intsony. Dia ozy ilay ten'Andriamanitra vakintsika teo ilay Pitsara 16 dia hoy raha vehivavy amely anao ny Filistina ary Samsona dia nifoha tamin'ny torimasina izy. Eo aloha ilay fampianarana, eo aloha ilay ten'Andriamanitra hoe nifoha tamin'ny torimasina izy. Ahoana natory Samsona zany. Dia araka ilay nitenentsika tany am-piandohana hoe n'olona anankiray raha hoe miambina zany dia tsy olona anankiray ao anatin'ny torimasina, tsy olona anankiray matory zany miambina zany. Nefa ny Samsona dia natory. Ozy ten'Andriamanitra hoe nifoha tamin'ny torimasina izy, efa avy natory zany Samsona. Fa nefa teo misy tamin'ilay Samsona natory iny nahafahan'ilay vehivavy, nahafahan'ny Filistina nanapaka ny volon'ny Samsona tao anatin'ny volon'ny Samsona masy ny heriny. Dia tao anatin'ny Samsona tao anatin'ny torimasina toritory iny nanararoatra amin'ny favalo, nitapahany ny volony. Dia toy izantsika ilay ten'Andriamanitra nifoha tamin'ny torimasina izy ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aloha ka nietsika ny tenako kanjo tsy fatany fa Jehovah efa niala taminy. Niala tamin'ny Jehovah niala tamin'ny Samsona ny tanan'i Jehovah. Dia nisambotra azy izy ny Filistina ka namodotra ny masiny dia nitondra azy nidina nakany Gaza. Nisambotra azy ny Filistina. Tsy nanana hery intsony ny Samsona na nirena niarovana ny tenany, niarovana tamin'ireo fahavalony fa dia nisamborina fotsiny dia nientina fotsiny. Raha Samsona taloha zany
tsy ho voasambotra ao izy zany fa no ny am'le izy lavo tao anatin'ny toromasina napany ny fahavalon'le foniny a dia ny samborina fotsiny izy noentina fotsiny izy dia voasambatra. Ina moa ry havana malala tiako atongavana, ina moa ny tenin'Andriamanitra tiana atongavana. Samsona dia lehilahy mahery araka ny tenentsika teo, fa noho izy lavo tsy afaka nanao ininona intsony, tonga ny devolina nanapodika ny fiainana dia mitodika amintsika sy anao zany ten'Andriamanitra zany. Ianao fiainanao androany tena mbola milamina, mbola verika, mbola mety. Raha tianao fiainanao mbola ilamina ary mbola hialamina tsara ary mbola hiafinahitra hatrany dia andaontsika sy anao tsy ho varim-barena. Andaontsika sy anao hiambina, andaontsika sy anao anao ny asan'Andriamanitra. Andaontsika sy anao tsy teny mihitsy hoe Jesosy efa mety zao ataoko zao efa ampy zao fa ry havana malala, andaontsika sy anao hiambina mandrakariva. Satria ilay devolontsika tena hoe mitady kendry-toana fotsiny idirana eo amin'ny fiainantsika. Ka raha tsika sy anao no lavo indrem-pandeha, tsy hoe indrem-pandeha fa dio moa Jesosy vonina nomba antsika, fa raha tsika sy anao no laza hoe mety mangatsitsika ara-panahy, mety lasa varim-barina, tsy manana fotoana tsony iarahana amin'Andriamanitra. La mivavaka fiambenana ianao zao dia efa fomba anankiray ambenantsika ty vavaka fiambenana ty dia mety tradratsika hoe aloha matory kely androany rehefa mivavaka maraina ianao mety tsy manana fotoana tsony ianao iresana be da be amin'Andriamanitra fa na ray minitra ary tsy manana fotoana tsony ianao fa lasa varim-barinany amin'izao fiainana zao. Dia zao ry havana malala, ny devoly tena hoe lalana kely fotsiny tedavany devoly atao izay apodika antsika. Toromasy kely fotsiny idiran'ny devoly andrava ny fiainantsika ary tena hoe anapodika. Ka za misy ry havana malala androany tsy tian'Andriamanitra tsika sy anao mahatonga zany tena Andriamanitra zany tonga amintsika. Tsy tian'Andriamanitra ny fiainantsika ho podika tahaka ny any amin'ny Samsona teto, fa tian'Andriamanitra ny fiainantsika sy anao tena mbola hoe afinaritra hatrany, ho feno fifaliana hatrany, ho feno firavoravoana hatrany. Dia izany mampatonga an'izany ten'Andriamanitra zany tonga amintsika androany hoe miambeny ianao, aza varim-barina ianao, fa andaontsika sy anao androso hatrany, satria rehefa valontsika dia tena hoe miandry fotsiny fa zao ry havana malala, Jehova tena hoe tsy amelanao irery. Jehova tena hoe Jesosy tena vonina hiaraka aminao, fa andaontsika sy anao ahafahana ara-panahy foana, maharetatra amin'ny farany. Ninona mety hoe zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, mety marina zavatra miseho, zavatra lalovana, fa zao tsy ataontsika sy anao andavo antsika ireny, fa vao may ireny ataontsika sy anao androsoana amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia izay indray ary ny ten'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'ity androandroany ity dia ny voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andalà Jonathan tsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny tamintsika teto izay dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ne raha Jonathan amary fitianao satria tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto misaotra fa dia tena nafinaritra ny toroteny ary noko fa nahakasika sy nanaitra tokoa anay tsirairay avy na ny feo manaitra na ny toroteny na ny verse nanaitra dia misaotra indrindra. Jesosy amaly fity mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Petera voalohany toko 5 andiny 9 ka hatramin'ny 7 no nivakiko tamintsika vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay rapany. Toero izy ka mirena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatreo fa zany fahoriana zany dia manjony lalànareo rehetra eran'izao tontolo izao. Misy fahoriana lalovantsika, lalovan'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao izay olona mivavaka ary aza kivy ny manohatra, aza kivy ny manohatra sy ny miresista, fa fahoriana ny fanoherana ny asan'ny maizina. Fahoriana teneniko anareo fa misy andreny olona reny vehivavy pilatro amina resaka hoe magasin ohatra reny olona styliste tena avolenta reny dia misy olona le miasa amin'ireny ohatra hoe Dior na ohatra hoe Chanel na ohatra hoe tsy fantatrao ny olona
reny mpanao lamody reny SDG rehetrarehetra reny dia zao nahita nisy reportage lay andro jereko momba ny fiainan'ireny olona reny reny mannequin mikarama be reny fa tena anaty fahoriana reny olona reny tena mampijaly tena mifady zavatra be dia be raha vao mitombo poids na lasa misy kibo na lasa mitombo ny poids very asa tonga dia tsy manaiky misy le styliste hoe tena tsy mety io tsy mety amin'ilay akanjo tsy mivoaka amin'ilay akanjo zairiko ianao mitady olona na ny alava efa ny fidianana azy dia ina moa ny poids raha vao mitombo ny kilao dia very asa misy am'ireny misy tena marary miditra hôpitaly satria tsy ampy sakafo dia diso mitandrina dia misy zavatra tsy ampy eo amin'ny vatana ny sakafo nataon'Andriamanitra hohanina ny vatantsika mila sakafo fa mahony tena mitandrina ary lasa fahoriana le izy ny olona ety ivelany mahita hoe ay sambatra zao iny tena milatro mitondra akanjo lafo vidy be fa ao ambadiky reny dia misy fahoriana reny olona hitantsika hoe professionnel amin'ny sport reny dia tena misy fahonona tena ngeza be mihitsy ao ambadika ao ny reny mpiazakazaka professionnel reny reona dia tsy miazakazaka ihany ny ataon'ireny ny fanatanjahantena ataon'ireny fa manao musculation reny manao lomano reny dia isan'andro mifo dia manatanjatena reny mpanao boxe reny tsy manao boxe ihany ny ataon'ireny fa mandeha miazakazaka amina lavizana lavitra be reny manao jogging miazakazaka manatanjatena manao musculation sy ny sisa tena fahoriana reny ary nareo azakaka raha misy olona hoe sportif resy tamin'ny zavatra nataony na tsy nahazo tamin'ilay fifanana nataony ka mitomany satria tena fahoriana ny aretana nefa tsy ahazo kory ny zavatra zay nahonona tena ny sakafo hoaniny reny na fety azy mety mba misy zavatra mipoitra tia ny olona rehetra mihinana izy tsy mihinana nefa izy tserapitso andehanao concours tserapitso izy andehanao championnat na andehanao match na andehanao zavatra oatra zany mety mbola amin'ny heritaona nefa androany réveillon miaraka amin'ny olona amin'ny sakafo ny azy anana no hoaniny anamanta dia atody tamenakatody dia tsy fantatro inona avy ny olona amin'ny sakafo izy mbola amin'ny heritaona vo andehanao an'ilay zavatra hoata fifaninanana fandrana izy efa tsy manao fahoriana zany fa eto koa ry avana dia lazain'ny ten'Andriamanitra toero izy ka miorena tsara ny fonareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo zao tsy za tsy ianao rery ny mandalo an'izany fahoriana manohatra devo zany fahoriana ny kilasian'ny ten'Andriamanitra fahoriana ny kilasian'ny peterana zany hoe manohatra fakapanahy miady amin'ny devoly fahoriana zany vozy ten'Andriamanitra azakivy fa fantatrao fa tsy ianao rery isika rehetrarehetra dia inona ny zavatra atao mahony tena manohatra ary ny ten'Andriamanitra koeto raha mampitovy an'izany ny ten'Andriamanitra mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny lioana mierina izy tsy miteny hoe omby izy tsy miteny hoe osy izy tsy miteny hoe voay izy tsy miteny hoe bibilava fa lioana ny lioana ry havana malala dia biby sady tena fetsy ny biby matanjaka no biby tena mirehare ary ny lioana dia manana toetra
tia manandrakandrana. Ny liona zany tsy limitenao zany mihitsy hoe bitro ihany ny enjehany na hoe saka ihany, fa ny liona de tena manana fahasahina. Anisan'ny toetran'ny liona tia misurpasser, tia hoe mandingana ny zava-bitany androany. Ohatra hoe hatramin'izay omby no nenjehany de mivonoany, fa gaga ianao mahita liona sa miatake hippopotame. Sa izy le hippopotame tsy manaiky resy fa ny liona sa. Zany hoe liona de tahaka ny devoly tokoa Jesosy asangery avana malala sa ny devoly nakafana vomana sika resaka an'izany. Tena tenako anao Jesosy raha sahany devoly na nrandramany devoly ihany aloha hoe avy asehoko anao raha meko akampo ianao de meko anao reo fanapahana ny amin'izao tontolo zao hoe reo zavatra mamilapilatra eo. Zany hoe ny devoly zany de mitovy toetra amin'ny liona. Ny liona de tena tsy miraray izy. Ary zao ny liona de zao manana toetra ohatr'izao koa ny liona kamo. De ny liona tsy de tia misahirana be zany izy hoe hitanao reny biby miery miazakazaka be reny biby ohatra zao hoe reny antilope na reny le miery miazakazaka be reny matetika tsy de manaitra ny liona. Fa ny tena tian'ny liona takena de reny biby tsy de miery miazakazaka reny, satria ny liona miery miazakazaka fa izy tsy de tia hisahirana be izy hoe mandritra ny 2 kilometatra nyenjika an'izany foana, fa ny azy le mora azo reny mandeha miazakazaka. Ary ny liona rehefa manafika de zao eo amin'ny manodididina, misy ohatra hoe misy andiana biby eo de mahalana ihany ny liona ny hoe tonga de miditra ao anatiny zany, misy tsy miditra any. Reny ohatra le omby manga reny de miazakazaka mirotoroto be deabe, de ny ataon'ny liona miandry izy rehefa tapitapitra le rodorodo be iny, misy an'le taraiky aty ariny reny, na mety misy am'ireny omby reny mety nenjera tany de somary folaka ny tongotra de somary mandringaringa mandeha reny ny azo ny azy. Izy zany tsy mihinana an'le tena le tsy miatake an'le am'le rodo be. Ary zany mahatonga antsika mila manao rodo be. Alleloia. Iza moa manao rodo be aminao? Ny anjelin'i Jehova, fanahy masina miara mandeha aminao. Fa raha le mandeha rery aty arindrina taraikiraiky miembotrembotra mangatsitsika ara-palahy iny ny tena angadiny iny ny tena angadiny. Ry havana, voalohany indrindra aza manaiky mandeha any arina, ndao androso any aloha, ndao androso. Aza manaiky mandeha miadana, andao andeha aingana, ndao irehatra. Fa zany Samsona zany ry havana, raha jerentsika tokoa mpitsara, teny raha tsika Jonathan teo, mpitsara toko 720. De ahoana nanaovany Samsona an'ilay liona? Mpitsara toko 720 andiny 5:5. De nidina Samsona sy ny ray aman-dreny nakany Timna, ary no tonga tao amin'ny tany mboloboka atany Timna izy de indro nisy liona tanora nierona taminy. De natsaka tamin'ny Samsona amin'ny fanahany Jehova, ary le liona tanora de nisamatsamahana ohatry ny fanamatsamahana zanakosa, nefa tsy nisy ninindra teny an-tanany, ary tsy nambarana tamin'ny reniny kory zany. Tantara nge zany ravany. Tsy ny ray aman-dreniny kory hoe nisy liona vao andeha herina liona. Tonga de samana ohatry ny zanakosa. De vita anatiny ray mpimaso. Anatiny fotoana fotsy tsisy fotoana nahaino ny ray aman-dreny kory hoe nisy ady tao. Nefa le liona tanora nyerina. Satria nahoana? Satria tena natao anatin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tsy nisy ohatry zany. Tsara toko 720 le izy teo fa tsy 520 Tsara 720. Safady.
tsara toko efatra ambin'ny folo le mivakeko teo a andininy fa dimy sy fahenina satria nahoana ny navitana Samsona zany tsotra fotsiny mora ny latsaka tamin'ny fanahany Jehovah satria tena nanana fifandraisana tamin'ny Jehovah nirehatra ra-panahy Samsona rehefa mirehatra ra-panahy Samsona tsy olana ny fisian'ny liona nge eo foana liona zany tsy afaka roanao tsy ho eo voalaza ny tena Andriamanitra mijoba toko voalohany andininy fahenina fa rehefa mivono ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana na dia anaty fivoriam-bavaka ary tompoko afaka tonga eo ny devoly any devoly zany a tsy azonao ferina hoe zay tiany ale ozy tena Andriamanitra afita izy ianao ry Satana avony zaza tena izy na ndendeha nijerijery teny a hitany hatramin'ny Job zany hoe rehefa mahery ara-panatsika dia io le tena Andriamanitra ny amin'ilay Petera voalohany teo toero izy ka neny Samsona tonga dia nitoery iny ve moa avana tsy herina ny devonge mierina ny devonge te amely te hinany te andrava te amotika te amono ary izy eo foana fa asakasaky ny ara-panahytsika hoe tamin'ny ianao le Samsona tao amin'ny Samsona mpitsara toko efatra ambin'ny folo andininy fahadimy sy fahenina ve zany hoe tao anatin'ny tanjaka ra-panahy mihitsy ianao potika ny liony sasanatry any an'le vakina raha jonatana teo mampatahotra mena le mpitsara toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo mpitsara toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo dia hoy raha vehivavy amelanao ny Filistina ry Samsona dia nivoda amin'ny torimasony izy ka anao hivoaka tahaka ny teo alohany ahy netsika amin'ny tanako tsy tadidinareo nga nanavoaka an'le liona kanto tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy satria nahoana nangatsika ara-panahy izy ny hery ara-panahanao omaly tehirizo ho ao aminao androany tehirizo ho ao aminao rapitso fa rehefa tsy liona ny eo dia Delila ny eo dia Filistina ny amin'ny andimby azy tsanga ny Samsona andehanao izy tsika taloha manao tsenjery maimbo manao tsenjery be fotsiny hoe zao ny fataoko tamin'izany tandremo raha nitsina ny ara-panahinao ny zavatra vitanao maly tsy vitanao androany miogaoga ve moa avana tsy ho atao rehefa manao délivrance fa ny hery ny manahoana ary zay ny tokony hitandrimantsika fa miova io a nefitsika tsy tokony iova fa le devoly dia eo foana verina ny an'le Peteritsika mahonona tena ao izy dia miembena zay le mahonona tena mahony tena aza hoatsy makary makatsy atao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty mahonona tena na io Facebook réseaux sociaux io mahonona tena io lamody io mahonona tena ny anao akanjo sara moa tsy anao revana fa ny tsy mahay mionona mahonona tena vomalitsika ny tena ny kibo no Andriamaniny mahonona tena fa nadany amin'ny sakafo aza dia avy devoly idirana ary miambena satria manino ny liona tsy matory liona amin'ny atoandro liona lahy dia tena kamo be matory entre adiny folo hatramin'ny 5 isan'andro matory fotsiny fa izy koa dia tsy maintsy mihinana liona lehilahy dia mihinana laoka mihinana hena mihinana sakafo izy dia biby foana no hoaniny izy tsy mihinana zava-maniry 7 kilao isan'andro ny vehivavy somary kelikely vavony 5 kilao isan'andro ane tsy maintsy mihinana io ary za miteny anareo misoran'Andriamanitra na tonga eto androany tsy nanombilana ny ara-panahinao fa isan'andro dia misy laniny devoly any ambadimbadika any dia misoran'Andriamanitra isan'andro hoe tonga ao an-trano andeha atory fa tsy laniny devoly tany an-danina tany ianao fa ny liona dia mihinana isan'andro 7 kilao raha kely indrindra ary tiako liona dia mavita tsy mihinana mandrisy ny 7 ambin'ny folo andro ary rariny any tsika raha mifady anina 2 ambin'ny 20 andro satria maninona
ny devoly afaka tsy mihinana izy manitry ny 4 andro fa rehefa mihinana aveo izy mihinana hatramin'ny 10 kilao hoaniny ny liona anankiray zany tsy voatery isan'andro izy amin'ny sakafo rehefa tsy mahita izy dia matory izy fa rehefa tena noana izy afaka 4 andro na voay be ngeza be reny ary 10 kilao to dia laniny 4 andro ny fetrany zany no mahatsara antsika mifady anina matetika ny devoly aza mba mifady anina rehefa asady teny aminao sarotra ty fiainatsika ty mahonona tena dia membena fa ny devoly fahavalosika dia mandehandeha taka ny lioana ho ten'Andriamanitra mitady zay arapany izy nizany izy azo ny arapaka dia arapany fa ny tenin'Andriamanitra mampiantsika miteny hoe toelo izy ary eo amin'ny Efesianina ary 4:7 misy teny anankiray mbola tsara noho izay koa ny teny manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly sady manohatra ianao zany raha miataka izy fa aza mpandrosoana koa izy eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra Efesianina 4:7 aza manome fitoerana ho an'ny devoly tsy omena toerana ary ny devoly mandehandeha mierona mandondona mihitsy maika moa fa omena toerana rehefa maika moa fa omena toerana asoratra aminareo ny film mamofady izy nareo mba jerijerena mivady rehefa le mba te ampiakatra filinina iny esory ao iny fitoerana ho an'ny devoly esory ao anatin'ny tranonareo aza sina na cendrier ary fa tonga ny vahininareo ampirehatra sigara ao an-tranonareo iny hoe misy cendrier ty alleloia aza manome fitoerana aza sina fitoerana ho azy kory fa toerina azy ny fanaovana andreny maika fa hanaovanao fitoerana izy sanatry zahay ny teneniko anao hoe tandremo fa ny lioana ty manandrakandrana na hipopotama aza mieritreritra anao hoe za sotorana io zahay fa lehibe ara-panaza fa tsika efa firy-taona ny vavahany tsika hoe dia hotratran'izany zay mpitarika zay ohatr'izao tsika hoe hotratran'izany andrama Jesosy aza hoany andraman'ny devoly rehavana somba ary ny devoly dia tsy mamotsitra mihitsy izy ny hevitra rehetra ataony ary izy tsy mifidy araka ny teniko taminy hoe ny azy na hipopotamy mary dia andramany ihany somba dia tsika tsara fa zay mahatonga na miteny atsika aza miteny hoe zahako efa pastera zahako reo olona teny efa tsisy ohatrana fa Josoa mpisorona be tao amin'ny bokin'ny Zakaria tsy naotsilana tamin'ny devoly mihitsy vakitsika zany teny zany Zakaria bokin'ny Zakaria 3:1 fahitana faevatra Josoa mpisorona be nitsangana teo anatin'Andriamanitra natria ilay anjeny Jehovah bokin'ny Zakaria 3:1 ary dia nasiona fa iny Josoa mpisorona be nitsangana teo atrehan'ilay anjely ary Satana nitsangana teo kavanany hiapanga azy efa eo anoloan'Andriamanitra mbola tonga teo ihany ny Satana aninona hiapanga inona ny zavatra mbola azon'ny Satana hiapangana anao zao inona ny zavatra mbola azon'ny Satana hiapangana amin'izao fotoan'izao ndao ialana fa eo anoloan'ny anjely ary izy mbola samy apanga ary izy ny apangany Josoa mpisorona be zany masina noho ianao masina noho izaho masina noho itsika rehetrarehetra so iny tsika rehavana mihoatra amin'izany mpisorona be zany ngeravana navady ara-tsanana zany mpisorona be zany ngeravana tena asa fanompona foana ataony tsisy hoe raha amin'izao fotoana ianantsika zao tsy manana account Facebook koa zany mpisorona be zany fa tena eniko anareo zany tsy mahita vidéo tsisy dikany mampimesy miteniteny foana eo Facebook eo koa zany mpisorona be zany zany hoe ny tena tsy fampetipetenana fa mbola sahan'ny devoly mbola sahan'ny Satana ny joro teo akavanana saika hiapanga azy
fa ny zava-mahafinaritra ny anjely dia nomba ny Josoa ary nananatra ny devoly izy. Misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Marika ho Jesosy, Marika 7:9-7 vakikony fa na iza n'iza homenatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity dia menatra azy kosa ny zanak'olona rehefa voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina. Ny tena tonga dia mifanohatra amin'ny teny io zany hoe Satana mbola hiapanga ny Josoa mpisorona be teo anaty an'Andriamanitra dia isika tsy tokony menatra an' Jesosy satria ny tena marina raha hijoro eo akavanantsika ny Satana hiampangatsika rahatr'izay Jesosy eo anoloantsika eo anoloan'Andriamanitra eo ampovoantsika sy Andriamanitra hiaro anao hisolo vava asy anao. Alleluia. Na hiampanga ary ny Satana ny tenin'ny Satana tsy manan-kery noho ny tenin'ny Jesosy zany ohatra n'Andriamanitra tonga dia hampangininy iny fa Jesosy hisolo vava. Anisan'ny zavatra tokony ataontsika zany sady manohatra tsika no tsy manisy fitoerana ho azy tsika no andao tsy homenatra ho an'i Jesosy sy ny filazantsara ndao hitoro-teny ndao hanao asan'Andriamanitra fa raha miafiny tsika menatra olona tsika hoe mpivavaka tsy hisolo vavantsika Jesosy mba homenatra koa mba homenatra tsika koa Jesosy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia raha Jesosy moa zany rehefa namenatra tsika eo anatrehan'Andriamanitra hoaiza moa zany ny tany alehantsika eo anatreha amin'ny devoly izay hiampangatsika. Aiza ny efa rahantsika raha hoe eo zany ny devoly eo akavanantsika satria fanao io hiampangatsika. Androany zao tsika reto dia efa hampangain'ny devoly tamin'izay rehetra nalehantsika androany tontolo. Fa inona mahatonga antsika velon'aina rapitso? Inona mahatonga antsika mandeha rapitso? Jesosy solo vavantsika androany alina. Tsika matory iny misy fifahamalinao noho ny devoly. Tsy hoe dia mbola mena tombonandro ihany rapitso anao io zao avy nataony io androany. Toy Jesosy manginy anao zao akambony Andriamanitra tena mamindrafo maloha ilako nenin'izy rapitso. Dia inona ny ataontsika rapitso? Tsy homenatra tsika. Tsy homenatra tsika. Alleluia. Anao ny asan'Andriamanitra isika. Alleluia. Anisan'ny ahafahantsika manohatra ny fiampangan'ny devoly zany. Alleluia. Ozy ny Petera 1:4 namanako verset maromaro nareo androany mba hitinareo matory hititsika matory. Petera 1:5 fa atombotra ny zavatra rehetra ko endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana ary mihoatra noho zavatra rehetra mifankatiava tsara amin'ny fitiavana manarona fahotana maro amin'ny fampianatra no kazamonomonina. Ny tena hoe atombotra ny zavatra rehetra. Atombotra ny farany zavatra rehetra. Raha zany teteny zavatra nareo tiantsika Andriamanitra. Mbola misy tian'Andriamanitra ilana neniny tsika ireo. Possible za tena resy lahatra an'ity zavatra ity fa raha tonga Jesosy zao dia zao mety mbola betsaka amintsika reto mampisalasala. Mety anisan'izany ny tenako, mety anisan'izany ianao, mety mbola misy zava mampisalasala. Ny irariko asy ianao mba tsy homenatra tsika amin'izany fotoana zany hoe tonga Jesosy mba tsy homenatra tsika, mba tsy hoenatra no hitsanantsika an' Jesosy. Zao raha ny tena zavatra tena itenenantanao hoe tena tiantsika Andriamanitra. Hitanao misy an'iny horohorontany be tany Turquie iny. Za tena mitenareo fa misy zava-panahy ao ambadika iny. Mandinika ny horohorontany iny zany ka ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Nareo raha nandinika dia zao efa tena teo ambavahoana kely niady ngeza be tsika tao anatin'izay fotoana izay. Efa tena mifampiantsy amin'izao fotoana izao ny fanjakana Rosiana sy ny fitambarabe an'ny ino zany ny OTAN
ny amerikanina miaraka am'ireo mifondro anatina atao hoe G7 ary tena efa fiampiantsina mihitsy ary samy mandrangaranga ny fiadinany. Ny Rosiana dia efa nanrangaranga ny Satan 2 ilay bomba ilay missile izay tena ao anatin'ny 7 kilometatra azafady ao anatin'ny ray segondra mahavita 7 kilometatra isa-segondra ary ny heriny sy ny tanjany io bomba anankiray hoe Satan 2 io missile be io dia misy lohana bomba nokleary anankifolo raha kely indrindra ao anatiny ary ny tanjaka izy io dia 2,000 eny ilay bomba nalatsaka tamin'ny 1945 tao Nagasaki izy tao Hiroshima tamin'ny deuxième guerre mondiale zany 2,000 eny zany hoe raha avy any Russie ony zany io no rehefa mipoaka aty Frantsa dia 7 minitra dia tsy hita intsony la Frantsa. Miainga avy any Russie zany dia afaka 7 minitra. 7 minitra zany misy fotoana iomanan'ny Frantsay ve tafika Frantsay na tafika izy ahafahana nohatra an'izany. Ary io dia tena missile tsiretsaika ary mandeha mafy be. Nanrangaranga an'izay ny Rosiana. Ny teny koa nefa ny OTAN izay ivondronan'ny Amerikanina, ny Kanadiana, ny Japonais, ny Frantsay, ny Anglisy sy ny anaky 7 miaraka amin'ireo firenena maro be zanazana miaraka aminy hoe raha manana an'izany nareo izay koa manana izy izy. Nanapoitra n'ilay atao hoe ino moa izy ity efa tsy missile intsony indray ary tsy bala intsony indray fa laser naran'ny Israelianina vao tamin'ny herinandro teo koa namaly ny Rosiana izay koa navita laser. Anio io laser io zany tena tonga dia misy roplanina mandeha dia ohatran'izay ray segondra to dia tsita voatifitry ny laser efa mifampirangaranga. Ary fantatsika tsara n'izany atao hoe adiny goga sy magoga. Dia izao ny zavatra tiako tenenareo. Russia, Chine, Inde, Turquie sy ireo manarakaraka azy ny zanazanany rehetrarehetra takandry Brésil, takandry Afrique du Sud, ry Nigeria, reny zany tsy resahana fa le ngeda ny resahako anareo. Dia hanafika an'izy miaraka amin'ny firenena rabo sasany dia hifanafika amin'ny Israel, États-Unis sy ny sisa rehetrarehetra any. Io mahatonga ana mitena hoe tena mamindra fo amintsika Andriamanitra. Turquie dia anisany ratsa mangaika ngeza be ao amin'ny alliance ny goga sy magoga miaraka amin'ny Russie. Dia inona ny zavatra mampisaina anaty ao anatin'ny horohorontany ngeza be tonga dia tena horohorontany tena tsy nisy ohatr'izany. Satria voalazan'ny vaovao manina fa tany Chili tamin'ny 1960 nisy amboniny iny. Dia avy eo iny zany ny faharoa horohorontany nahery indrindra eran-tany inahazo an'ny Turquie tamin'ny fampiomaly tamin'ity semaine ity. Dia iny ariavana zavatra mahatonga ao an-tsaiko ho izany hoe Jesosy raha kory tsy hoe misaotra anao hoe faly hoe misy maty amina rivona. Fa ny ten'Andriamanitra ny kely avana dia tena miteny hoe firenena no ataoko solonao. Dia inona moa zany ny zavatra tiako tenenareo? Hoy ny ten'Andriamanitra hoe atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Indre tsara mahonona tena. Raha amin'ny fotoana misy tanana anankiray manindry bouton amin'ireo firenena rehetra ny teneniko anareo ireo tsy mahatsindry ny fony. Manapositra bouton anankiray ka misy amin'ireo firenena lehibe ireo voakitika ny bomba. Dia tsy anaiky ny ambony rehetrarehetra fa dia tena raikitra io. Aiza moa ny hitsoahantsika amin'izany bomba nucléaire.
raha mipoaka ao Paris zany a 200 km la ronde a zay tratra zay koa tratra miaraka tratra amin'ny ranam-baviaina sy ry itody raolo sy ry filana rakoto sy ry za ao Paris sy ny manodidina rehefa niseho ny horohorontany be iny dia zao aiza moa ny ahafahan'ny Turquie hiditra amin'ny ady amin'izao tsika miteny zao raha reny ny zavatra mitranga aiza moa ny ahafahan'ny Turquie hiditra amin'ny resaka ara-tafika nefa ny firenena ray manontolo ny rodana ny faty olona sy ny olona velona mbola veloma tonga ny horohorontany mbola mirotsaka koa ny lanaizy nefa ny famonjena mbola ifampitadiavana ny miaramila zao raha miaramila tokony hiady mandeha mamonjy ny firenena raha tiako lazaina aminareo dia zao ry havana tsy azotsika tsaina mihitsy ny etsika ataon'Andriamanitra amin'izao fa ny anjarantsika moa dia miaina eto dia falifaly dia manao fandarana fa za mitena anao tena fandiniako manokany ty fa tena efa tombotra ny zavatra rehetra fa ohatry ny hitan'Andriamanitra hoe mety mbola misy amin'ireo efa zao ngery havana vitsy loatra ngery havana zany olona mety ho voavonjy zany ka za dia resy lahatra fa ho an'ireo olona efa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ireo mbola misy fialana ny enina ataon'Andriamanitra eo satria ny eo aza ngery havana miena toerany ny devony lioana mihinana foana isan'andro misy foana ny mivelon-dalina sy ny tafanota sy ny sisa miala ny enin'Andriamanitra amin'ny azy hoy izy androany tsy manina aloha raha zay ny hevitra tsy maintsy izy aloha isy horohorontany ary mijanona aloha ny coalition rehetrarehetra tsahatra aloha ny programa nahady rehetrarehetra satria tsy ao ny tanana ilany ry havana zay mba finoko zay mba finoko zay misy Andriamanitra mbola miala ny enina amiko sy aminao mety mbola misy ho olona efa voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anarany fotriny ny lasa mitady anjavozavo ilay soratra ao an-danitra ao misy seza 12 ny mpianatra fa misy seza anankiray mioaka io seza ray mioaka io neny Jodasy satria Jodasy tsy tonga tany akory manahoana ny sezako sy ny sezanao ao an-danitra ao fa Jesosy dia nandeha nanamboatra fitoerana ho aso anao sao sanatria mitsingilaila mitady iongana ny sezako sy ny sezanao ao an-danitra ao hoy Andriamanitra raha zao ny tonga Jesosy very maina ny 20 taona sy ny 30 taona ny vavahan'ity olona ity fa zao hiala ny enina aminy dia raha azo Jonatana hitory teny ry havana ho ny Tesalonianina voalohany 5 Tesalonianina 5 Tesalonianina voalohany 5 koa dia aza mba matohitohy sasany isika fa aoka hiambina sy ahony tena misy sasany matory amin'izao fotoana zao tsy fantatra izy amin'ny matory asiko mafy ny tenako mba ho mangana hoe portso zaza amin'ny tory indray no tavela so mba zaza amin'ny matory zany so mba maharizao zany matory zany so dia mba himinaminy zany matory zany so dia mba hisoamefy zany so dia fanondra zavatra marina zany tsy fantatro fa androany raha tonga aminao ny tenin'Andriamanitra dia mbola tian'Andriamanitra ianao hoy ny tenin'Andriamanitra aza mba matory toy ny sasany fa misy ny matory amin'izao fotoana zao fa fotoana fiambenana zao fotoana tena fifoazana zao fantatareko anareo ny gardien anay taloha manana gardien zay tamin'izany ka zay mivatra tômobila ny asanay dia mivatra tômobila dia feno tômobila tokotany dia feno kojakoja koa dia mifesana rehetrarehetra eny dia reny mijanona eny tokotany nanana gardien zay fa mahavariana iray ny gardien payena ny karamany fa ny zavatra very koa dia mbola mihoatra no ny karamany gardien ny very
inona reo zany misy fotoana vavaka amin'ny alina rehefa le vavaka amin'ny alina na manomana toriten rehefa somalina dia efa ny amin'ny amray maraina amromany fivoahampangalatra iny dia mitsikilo ambaravarakely ahako tamin'izany ny traminay tsisy varavaran-kazo fa varavaram-pitaratra dia piana nyjeto tany dia mitsikilo tranony eo ahako ny andro hoe ahoana ary le misy mpangalatra mba te hanatratra mpangalatra zany aho hoe mba ho tratra misy fotoana kiravina bateriany anaty tomobilina mivery zany hoe le mpangalatra manana fotoana amohanana tomobilina amohana kapô dia amanan'le kosina bateria dia lasa ahoana azy jere teo am'izay am'jay rehefa ho adiny ray amy zareo a ka tokotany mirehatra dolo ny jiro aiza ro azy zao le gardien am'izao ka io gardien indray a mivova miperiperaka anaty iray am'ireo tomobily rehetra fa jereko tsisy mihatsika mihitsy de ho zay hoe hoana moa zany nefa tokony hoe mba isy fotoana mba manao laromandy kely asa am'izay avoaka tany atokotany de nisokafako tsirairay ny tomobily tsy matory any anatiny any le gardien aiza ro zany mandeha manomboka mandehandeha atokotany zay maheno olona miesona narahako le feo aiza ro zany feo zany rahako mitoerana misy an'le feo ka zay manana salle de peinture ery ambany misy garage trano zany a fandokona tomobile dia nokotry ny makany amin'le feo izy koa miesona mafy be no voaina ny salle tsisy nino eo amin'le salle fa ao ambadiky le salle mantsy a mbola misy efitra kely fitoerana fitaovana ao amin'le efitra kely fitoerana fitaovana miaraka amin'ny kodoro vita foama miaraka amin'ny lamba mety tsara restory tsara misy ny gardien ary le gardien ka nanana fotoana tondrana kodoro izy raha manana kodoro ny gardien nareo a dia soloy fa ny gardienay nitondra kodoro niditra tao ampiasana izy tainy izy za manetra anazy a de ohatry le vola taitra le ohatra manofy ohatra fa ahoana ho aty ataonao ty dada ny fiana anidiny Jonathan ahoana ho ay ianao zany de hitanareo moa ny olona le vo avy taitra amin'ny tomaso hoe tezitezitra zany reto tambatava raha am'izay aza ataonao zany fa za io izy asiko reva io e manisy reva isaky ny adiny ray aho izy de mifo nefa izy zany a na izy miesona de fa eny ny mpangalatra nasena mpangalatra tsy manetreritry ny angalatra azy mandeha ny ambadiky ny tamboany de maheno miesona de mba teje rehefa inona ny zava-mitrangata de rasina kosa zany ny revay isaky ny adiny ray de tsy mangalatra e fa tapitra ny revay a mijerikelo izy de miverina mangalatra asy ny revay eo isaky ny adiny ray zany hoe mpangalatra zany a de ary totona amin'izy le manisy rehefa iny mihitsy ka ny tiako lazaina anareo de zao tsy miampona ny anaran'izany fa matory ny anaran'izany aza mieritreritra ny ianao hoe anisy revay hoe ho avy Jesosy Jesosy ke ho avy takany mpangalatra de anisy revay amin'ny firy ary ianao e fa ny mety de andao tsy atory fa natory Samsona fa tsisy ninona tsony ary avana ray de ray ihany ny afahantsika mandresan'ny devoly Jaona voalohany amaranako azy Jaona voalohany a toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 10 anaka Jaona voalohany toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 10 aza-venisy mitaka anareo izay manao ny marina no marina eny marina tahaka azy izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no zay ho ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly izay naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra zany mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy zanaky ny devoly tsy mba avy amin'Andriamanitra zay rehetra tsy manao ny marina sy zay rehetra tsy tia ny rahalahy nisehony Jesosy a dia nandrava ny asan'ny maizana
raha tsy mandray an' jesosy ianao raha tsy miara-mandeha am' jesosy ianao na inona herinao na inona herinao na inona mety eritretinao ho tanjakao de mbola teteny aminao foana manao hoe rinao serosy aza zakelina aza sahany leona amin'ny ataky azy jesosy azy nandramany devoly na raina fanahy inona zay itsika riabo andao miara-mandeha am' jesosy andao mifo andao toerina ny devoly andao fikirina jesosy alleloia andao tenena mihitsy jesosy mitoera ato amiko ianao fa raha tsy mitoetra ato amiko ianao resy a aloha leona de teneniko anareo izy fa tena milavolefona fa raha tsy mitoetra ato amiko jesosy tena resy aby tena resy a zao tsika rehetra ranao antelito hoe jesosy a mitoera ato amiko fa namasonao mitoera ato amiko fa raha mitoetra ato amiko ianao de mandresy ny asany maizina miambena miorena tsara aza miova miolena mafy aza matory toero ny devoly de amindositra anareo izy a mahonona tena amin'ny zavatra rehetra ho tahin'ny tompontsika rehetrarehetra
misaotranao zay Jesosy a midera sy mankalaza ny anaranao ny amin'ny fotoanan'io. Misaotra Jesosy satria voatory tetonay ny afatra ao ary misaotra ny an'ny namezanao anay indray a izany afatra izany avy aminao ny teny da io zay Jesosy a tena hoe mangataka aminao zay androany hoe mehoery zay rehetrarehetra reto Jesosy mba hahafanay manohatra ny asany maizina fa tena tsy te hiady rery zay Jesosy. Raha ny herinay dia tsy ho vitanay fa enao Jesosy, enao Jesosy io. Zany natogavanao nisehonao dia nandrava ny asany devoly dia miseho eto aminay Jesosy. Miseho eto aminay, aseho ny herinao. Okizay mbola ilanao nenina ihany Jesosy a. Asafiranao variny zay. Fa naindray zay matory. Ary nyretiko zay tena tratran'ny toromaso-pahafatesana mihitsy Jesosy a. Tsisy lehibe na efa elan'ny vavahananay fa rehefa manafika ny devoly milanao zay, mila ny herinao zay Jesosy a. Azavelanao raraka an-dalana, azavelanao resy anady Jesosy a. Fa milanao zay rehetrarehetra etoreto. Samy tsika rehetra anaty vavaka ao, samy mitendry hoe Jesosy a, za tena mila ny herinao. Tsy efa korery Jesosy a, fa tena amin'ny herina. Tady zay rapany isan'andro ny devoly, afenao ambany latrao a Jesosy. Samy manoratra an'izany Jesosy a, afenao ambany latrao a Jesosy a. Arovy a Jesosy a, vonjeo a Jesosy a, mehoery a Jesosy a. Amen Jesosy. Tsy te homenatra zay amin'izany fotoana zany Jesosy. Te hiakatra zay Jesosy a. Zay Jesosy efa leo any teto amin'ity zao tontolo zao tia. Tsy te ho tafajanona eto zay. Tena mila ny herinao zay. Mila ny herinao zay tsirairay avy eto. Te hiafinao aminao zay Jesosy a. Arim-bato sy batery fiarovanao anay ianao Jehovah-Andriamanitra. Jesosy io. Ok anao mbola isolovavanay foana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mitady hapangana isan'andro san'andro ilay devoly sy Satana. Fa ok anao Jesosy hiaro anay foana. Afenao ambany latrao zay. Miara mandeha aminay. Fa raha mandeha rery zay natavela ty arina dia lany lioany zay Jesosy a. Tsy tiana isina dia ray amin'reto mpijery zay rehetrarehetra tonga eto Jesosy ho arapaky ny lioany. Fa te handresy zay, te hanohatra ny fakapana zay. Amen Jesosy. Fa io tsirairay avy zay tonga eto androany. Arovy. Mehoery fa te hijoro. Mehoery fa te hijoro Jesosy a. Azavelanao matory tahaka ny sasany. Fa tena ho mehoery. Azavelanao miova. Okizay hatanjaka ara-panahy foana. Okizay androso ara-panahy foana. Okizay hahafana foana fanompona an'Andriamanitra foana. Azavelanao misy latsaka an-dalana izahay fa akaiky dia akaiky atongotra ny farany zavatra rehetra. Meo anay ny fanahy fahendrena mba hahatonga anay ho endry foana. Endry tsara. Hijoro Jesosy a. Milanao zay. Ny herinao ny hahafahanay mijoro tsy miova. Ny herinao ny hahafahanay mandroso tsy mihemotra Jesosy. Milanao zay. Arovy ambany latrao zay Jesosy. Arovy zay. Milanao zay. Amin'ny fotoana isany amin'ny rao lanitra ianao dia tsy amin'ny henatra fa hiandrandra mpifaliany zay. Hitsenanao ny amin'ny rao lanitra Jesosy a. Tsy lavony devoly teto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy nihena ny asa fanompona. Tsy nihitsana ny ara-panahy. Mitahotra ao anay Andriamanitra ampitombo isan'andro san'andro ny fanajanay ianao, ampitombo isan'andro san'andro ny fahamasinanay Jehovah. Ampitombo isan'andro san'andro. Azavelanao iraraka izany na dia kely aza. Tsofokorana amin'ny anaranao Jesosy zay rehetrarehetra tonga eto. Tsy hakanavaka. Izahay rehetrarehetra fa marefo izay. Miaiky eto anatrehanao fa marefo zay Jesosy a. Marefo zay. Mehoery atanjao. Izay tsirairay avy. Tsy hakanavaka. Na izazy mitory na ny olona zay miheno. Mehoery. Fa tsy efako za samy rery Jesosy a. Tsy efa na isa samy rery raha tsy eo ianao Jesosy.
sotra jesosy matoky afa tsy afofonizanizy eto ianao matoky afa hitahirin rehetrarehetra eto ianao matoky a jesosy amindrao fo amin'ny tsirairay avy mamindra-fo famindram-ponao no herinay famindram-ponao androany afahanay mandrosondray rapito jesosy a diovy izay ny rahanao mahery anadio anay zay rehetra tsy nety nataonay diovy amin'ny rahanao ary amin'izao sisa izy zao dia akatony teninao zay amin'izao sisa izao aza manota itsondry ho anao ny voninahitra ho anao ny tera ho anao ny aja sotra jesosy halleloia dia vosisantana faritra amin'ny ranao jesosy tsy afakitsainy ka raha dia litera ray tamin'izay nafavyteto ary nizana re an'izany teny zany dia men'andriamanitra hery tsy takatry ny saina ahafahana manohatra ny devoly sotra jesosy io halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena ampandrotsika ny vavitsika aina ivavaka an'ny firenena amin'izao fotoana zao teny tompo ranampaviaina teny tompo pastera dia tany tompo tsitsika rehetrarehetra afaka ivavaka sy jehovandriamanitra io mankasitraka anao zay rano zany teny mamy zay nomenao anay zany teny mananatra teny mampitandrina anay jesosy ary tena hoe fitiavanao anay ny mbola hitenenanao anay tompo malala dia indreto zay jesosy tena mila anao zay mila ny herinao zay tena anafy anay tsirairay avy reto raha misy ny reradraraka raha misy ny kivikivy raha misy ny ao anatina fangatsiahana raha-panahy jesosy amin'ny tialay ity dia nao any anangana ny tsirairay avy ianao any jesosy anome hery ianao any jesosy anome le fanahy ny fatahorana anao koa jesosy le fanany fahendrenanao koa jesosy le fanany fahiratan-tsaina jesosy ahafahanay tompo malala manavaka ny ratsy ny tsara ahafahanay jesosy manohatra andreo zay mety fakapanahy eo anoloanay jesosy malala satria zay dia olombelona nofy ihany ary tena hoe isanandro ny devoly dia miezaka andavo anay fa zay rehetra jesosy raha mbola tonga eto raha mbola tonga taminay zany teninao zany jesosy malala dia tena hoe voniny zay jesosy voniny zay jesosy malala ny anaraka anao voniny zay jesosy malala no hialika eo ambany elatrao jesosy omeo hety ny mpanomponao jesosy malala fa tena tsy vita anay rery zany jesosy dia androany koa jesosy dia vavaka koa zay ho amin'ny firenenay jesosy ao ny malagasy rehetrarehetra jesosy tena nangatanay aminao amin'ity androany ity jesosy dia nianokafanao ny maso-panahy ny malagasy rehetrarehetra jesosy amin'izao fahavariana amin'izao amin'izao zavatra mahazo zao jesosy malala tena hoe amono malagasy ianao jesosy tena hoe ianao ny miasa ao anatin'ireo zay tena mbola variana jesosy tena hoe variana amin'ny fitediavana variana amin'ny zavatra ny nofo tena hoe variana jesosy malala ao koa jesosy ny atosiky ny tsifosina sy ny fahantrana jesosy dia lasa tsy manampina anao lasa maniratsira anao jesosy mangataka izay androany jesosy malala mamindra-fo amin'izany firenena izany ary isaoranay anao jesosy satria tena mbola famindra-ponao any jesosy mahatonga ny firenena io mbola ohatran'izao mahatonga ny firenena mbola tsy tratra ny loza be tahaka ny zavatra mitrangy eny jesosy tena hoe mbola fiarovanao zany ary famindranao fo zany satria ozana hoe tsitrakao ny afatesany ratsy fanahy fa ny mba vonjy anazy jesosy sotranao zay jesosy ary mbola mangataka izay jesosy elaonenina jesosy ny firenenay elaonenina jesosy ny malagasy tompo malala tsy zavatra zay tsy hainao atao jesosy ny avanay ny mpanakavianay ny olo-pantatray namanay rehetrarehetra amin'ny firenena io jesosy malala dia hojerenao manokana ane izy ireny hokasihanao manokana ane izy ireny jesosy nefa nijoy nefa manompo anao jesosy malala dia hotehirizinao hatrany mandra-piavinao mba tsy hangatsitika mba tsy hemitra mba tsy hovariana amin'izao andro faran'izao jesosy moka le fanahinao mamangy an'izany firenena izany fa raha zay dia tsy mahavita inona raha zay dia olombelona ihany zay fa ianao rery ihany jesosy no afaka manova ianao rery ihany jesosy afaka hitondra fifahazam-panao anatin'ny firenena io dia ampiasao jesosy ny mpanomponao ampiasao jesosy reny mpanomponao zay mitory-teny reny tena hoe kasika ny fonona rehetra na mitory-teny zay mandeha eto koa jesosy tena hoe akasika ny fony zay miheno tonga saina ampamohany zay mbola matory ara-panahy jesosy dia mankasitraka anao zay jesosy manalo mandra-piavinao jesosy dia ingan'izao fandaharana izao dia mbola hitoetra foana ary zay tsirairay avy zay efa mijoro jesosy zay efa ao anatin'ny famponanao jesosy dia tena hoe tsy hemitra jesosy mandra-piavinao dia mankasitraka anao zay jesosy tamin'ny fanatrehanao anay teto nahatra ho anao rery ihany alleloia amen alleloia mankasitraka indrindra ny ranampaviantsika tanatin'izay vavaka matsiro nentin'izay
mavaka netonarambavaka ny firenena tapitra ny fandaratsika raha mbola tsy tokeny amin'ny raolandra jesosy ka tahiny tompo mbola velonaina somatsara dotsika rapitso dia eo netondratsika rapitso amin'ny valora sasany azadino amin'ny valora sasany manomboka ny fotoanatsika rapitso atomboko mampionina amin'ny misandrata dia tombiasako amin'ny vavaka fiambenana mana tena hitanao ndray zay rapitso ary dia misaotranao dia jesosy amaly fity ny fandaratsika moa tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra mihaino ny akiradio ianao ao amin'ny site web ny akiradio.radio 12345.com akiradio.radio12345.com dia mihaino ny onjapeo akiradio mandeha andro aman'alina misy totenzaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito arivo rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarazao mbola te hery fandroany ianao tahiny jesosy daholo manorika mametsika rapitso indray ary miona mahery daholo